Nisy ihany koa ny fiaonana teo amin'Andriamatoa Erajonary Mampianina filoham-pirenena sy Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto mamonjy ny asabotsy lasa teo teny amin'ny lampam-panjakana ny Avilo teny ny natao vaindondra raha tao anatin'izay fiaonana izay dia ny fametrahana ny fitoniana indrindra ao anatin'izao fanamariana ny fetim-pirenena izao. Ny Andray Matoliny moa zany a taorinany ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny haute cour constitutionnelle iny a dia efa samy inoko fa nieritreritra daholo ny rehetra hoe ahoana ny ijerena ny tena tombontsoam-pirenena ao anatin'ny fitoniana sy ao anatin'ny fifanajana eo amin'ny androm-panjakana maro samihafa zany. Be dia be ny fampidiniana rehetra izay natao na tamin'ny ireo samy amin'ny androm-panjakana na ao anatin'ny samizy ao anatin'ny androm-panjakana ary dia raha ny afa-ty amiko aloha zany a dia tamin'ny sabotsy teo zany a dia noraisiko teto amin'ny lapam-panjakana teto Iavilo zany a Andriamatoa filohan'ny anteny meram-pirenena zany. Ny indresana tamin'izany moa dia ny resaka fametrahana izay fitoniana izay a fanamafisana ny andraikitry ny tsiraray avy a ary ny fijerena izay tena ho tombontsoan'ny firenena sy tombontsoan'ny vahoaka indrindraindrindra raha teo ao anatin'izao fanakekezana ny fankalazana ny 5 taona ny fahaleovan-teny.